Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Bonjour. Bonjour. Mitotro antsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Jio antsika jiaby. Manolotra ho anao ny vaovao. Magasin Saint-Gervais-Vista Tsaralalana, magasin Saint-Gervais-Vista Horizon Itos, représentant exclusif des marques Saint-Ger et Vista. Arainao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny magasin Saint-Gervais-Vista Tsaralalana sy magasin Saint-Gervais-Vista Horizon Itos. Vita ve télécommande hotelitsika rahavitsy? Ka io jiro hitan'ny latapakio ariko. Ty lesy misy solution amin'ilay be. Ouai, mety amintsika kosa lesy ty a. Ne craignez plus les coupures d'électricité. Simple d'utilisation, facile à installer. 5 watts à 300 watts. Monocristalline, polycristalline. Baolay, représentant de la marque originale Baolilay. Baolay, toujours meilleur. Bonjour. 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 Bonjour, Patanzaka. Zem suka samba samba ta. Bonjour Narewe. Bonjour. Maru karazanga gu amnas. Sala lota zanga lamnas. Jessica Diabé. Bonjour. Sainto, l'eau bio, boisson officielle du 16e sommet de la francophonie Antananarive 2016. Sainto, Loarano face à la marque. Buvez de l'eau, buvez bio, buvez Sainto. Sainto, l'eau bio, boisson officielle du 16e sommet de la francophonie Antananarive 2016. Vous êtes jeune, entrepreneur, vous débordez d'idées et aimez les défis? Le parcours du Start-Upper, un événement organisé par le Centre d'excellence en entrepreneuriat dans le cadre de la célébration du Global Entrepreneurship Week les 16 et 17 novembre 2016 au CND Lac Kanalakil. Tournoi de slam sur le parcours d'un entrepreneur, concours d'idées et de présentation de projets, débat télévisé sur le choix de carrière des jeunes, solutions de financement de projets par le crowdfunding. Alors, qu'attendez-vous pour vous inscrire? Soyez au rendez-vous. Partenaire privilégié, Orange Money. Média officiel, Cool TV. ISCAM, allez là où vont les élites. Ny batterie Large Star. Batterie tsy mila entretien. Misy alliage plomb calcium ahafahana mametra ny fampiasana rano ho vitsy. Large Star manana fitehirizana sy rafi-pamokarana avo lenta ka kely foana ny herilany ary maharitra hatramin'ny avo 10 eny ny batterie Large Star. Kalitao iraisam-pireneny amin'ny vidiny tena mirary. Large Star. Mahalinanao ity bijouterie vidy volamena tongava malaky ao amin'ny galerie Sive tsara lalàna ao amin'ny premier étage box 08 ampita central hôtel na ihany koa amin'ny building complexe Sapeflou vao miditra vavahady amin'ny ilany ankavia fanamariany vavahady eo amin'ny arébus Sapeflou ampita ny fiangonana azadinona ny mitondra kara-panondro a galerie Sive tsara lalàna téléphone 034 54 816 18 na building complexe Sapeflou téléphone 033 79 830 63.
Fitsaram-bahoaka trano tsy fatapiaviana, tsy fandriam-pahalemana isan-karazany, izany no mameno zava-misy eto Madagasikara ankehitriny. Ny mpitondra variana amin'ny fanomanana ny fandraisana ny fivorian'ny tany teniteny frantsay. Ny vahoaka kosa mandry anjeranantsy isan'andro, tsy misy fitoniana. Andrasana ho aloaloka ve ny ranombary vao andray andraikitra. Ny andindin'izay arahinao anatin'ny matoan-daty Soratriboazy Razanatsoa. Nandritra ny taona 2024 faritra 10 amin'ny 2020 no tsy nomeny mpitondra subvention de fonctionnement ary faritra 2020 no tsy nomena subvention exceptionnelle sy subvention d'investissement. No izay nanampanginana nefa izany trano izany. Ho afaka hisitraka ny fananantany toy ny teratany malagasy ny vahiny raha toa ka lany ny volavolan-dalàna momba ny régime juridique de l'immatriculation et de la propriété foncière titrée. Manaitra ny manam-pihefana sy ny vahoaka malagasy manoloan'izany ny sehatra iombonana amin'ny fananantany na ny SIF sy ny collectif tany. Tsy ny ambamba ny ben'ny tanàna ao amin'ny commune Rivomamy faharoa nilaza fa miray tsikombakomba amin'ny orinasa sinoa iray manao fitrandrana volamena any amin'ny faritra Itasy iny ny ben'ny tanàna ao Somamanina. Raha toka manohy mandrakotra ny Mosul ny tafika irakianina, manay ny mety ampiasain'ny Eta Islamika fitaovam-piadiana avy amin'ny akora simika ny firenena mikambana. Tombo klasy tombo vafaly miarabanao indray tonga soa eto amin'ny fampalalam-baovao ary manasanao naraka izany hatramin'ny farany. Ety am-piandohana dia tsara ny manamarika fa manambahindroa ny fampalalam-baovao amin'ity anio ity. Famelohan'izay dia ho tanterahinao aminao ny vaovao. Fitsaram-bahoaka, trano tsy fantam-piaviana, tsy fandriam-pahalemana isan-karazany, izany no mame ny zava-misy eto Madagasikara ankehitriny. Ny mpitondra variana amin'ny fanomanana ny fandraisana ny fivorian'ny tany ny teniteny frantsay. Ny vahoaka kosa mandry anjeranantsy isan'andro, tsy misy fitoniana. Andrasana ho aloaloka ve ny ranombary vao andray andraikitra. Ny andindin'izay arahinao anatin'ny matoan-daty Soratriboazy Razanatsoa. Mirongatra tatoato ny fitsaram-bahoaka manerana ny nosy, torak'izany misesisesy ihany koa ny aitrano mahatsiravina. Ireo trangan-javatra ireo izay tsy inona akory fa fisehona ivelany ny fahatezerana sy ny lolon'ny lalina mihotrika anatin'ny fiarahamonina. Lazon'ny fahantrana sy ny raritsaina manoloana ny fiainana. Tsy mbola nisy ohatr'izao ny tahan'ny fitsaram-bahoaka nisy teto amin'ny tany sy ny firenena. Toa lasa mandeha ho azy ny hoe aleo tsarain'ny vahoaka izay manao ny tsy mety fa tsy ilaina izany rafi-pitsarana sy mpitandron'ny filaminana izany. Izany noho izy satria mahatsapa ny vahoaka fa tafiditra lalina ny kolikoly ka tsy azo itokisana hanome rariny ny fitsarana izay manam-bola no manana ny mena ambony mena ka mahatsiaro tsy mana-tsafidy afa-tsy ny fanaovana fitsaram-bahoaka ny be sy ny maro. Ireny zava miseho tao anatin'ny lapan'ny tanàna teto Antananarivo ireny no porofo mitohaka amin'ny tenda fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy intsony ny raharaham-pirenena. Mbola nisy taiza moa ny hoe miaramila manafika tsotro izao ny toeram-piasana mpitandro filaminana hafa. Miaramila mirongo fitaovam-piadiana no manafika commune manana sata manokana. Ny miaramila mihitsy no maneho sy mitarika fa tsy misy ilana azy ny fitsarana. Ka aleo izy ireo no mandray antanana ny famaliana sy famaizana ireo izay nikastanana sy nandratra ny iray tamin'izy ireo. Ireo natao ampiatra lalàna no manitsakitsaka izany voalohany satria mahita fa tsy mahavita miaro intsony izany lalàna izany ankehitriny noho ny anton-javatra maro. Teo gaga ve ny mpitondra raha vao maika mirongatra izay tsy izy ny fitsaram-bahoaka taorian'ireny zava-miseho ireny, ny eny ambony no manome lesona dia ho gaga ve raha anarak-efa ny aty ambany. Ny mpitondra etsy andaniny dia tsy mitsahatra ny manamary-tena ho an'ny lehiben'ny gouvernemanta dia misy mamporisika ny fitsaram-bahoaka. Tsy ny fitsarana akory no tsy manao ny asany fa misy ambadika politika daholo ny zava-misy. Atsipy any amin'ny resaka politika avokoa ny tsy fetezan'ny fitantanana nataon'ny mpitondra.
ny fitotonganany orinasa-panjakana, ny tsy fisian'ny mangarahara, ny fitroaran'ny vahoaka tany mampikony. Raha izany no fomba fiasa tsy agaga izany raha ilaza ny Prime Ministre ny aorinany hoe misy ambadika politika ireny fanodikidinana subvention menan'ny commune ireny na ireny fanomezana toerana fitrandrahana ny sinoa ireny. Raha manao ny asany rafitra rehetra tompona andraikitra, zaran'ny vahoaka aza tsy irotoroto hitady fahamarinana eny an-dalambe. Ny olona dia tsy mety mitsara tena ny mpitondra fa manampitsofina hatrany. Tsy hay hoe andrasana ho tonga aiza izao firetana izao vao ho tonga saina sy andray ny fepetra andrasana aminy. Ny zavatra miseho toy ny tany Brezila ireny dia ahitana taratra hoe hatraiza no fetran'ny zavatra mety ho zakan'ny vahoaka. Rehefa tena nahatsapa ny forotan'ny vahoaka ny mpitondra na te hifikitra ihany aza dia tsy nanatsafidy fa natao ny fifidianana alohan'ny fotoana. Moa tsy mananjo tahaka ny vahoaka breziliana koa ve ny vahoaka malagasy? Sa hiteny hatrany ve ny vondrona iraisam-pirenena fa tsy mitovy ny zava-misy tao amin'io firenena io sy ny misy eto izao. Ny tsy azo idivirana dia izao hoe efa manomboka io ny tsy filaminana isan-karazany. Raha izao fihetsikin'ny mpitondra izao ny tohizany dia tsy hisy vahaolana azo andrasana aminy fa vao maika hirehitra ny afo. Ary efa misy antoko politika mijoro ho mpanohitra amin'ny fomba ofisialy ary efa manatanteraka ny dingana rehetra ho amin'izany. Andrasana eo ny afitsoko ny mpitondra na anamora izany na anasarotra na ampitarazoka. Mazava ho azy fa raha tiana ilamina ny raharaha ho voahaja ny lamina demokratika dia tsy misy afa-tsy ny fanomanana ny fifidianana alohan'ny fotoana no vahaolana. Fanandritra ny taona 2024 faritra 12 no tsy nomeny mpitondra subvention de fonctionnement ary faritra 12 no tsy nomena subvention exceptionnelle sy subvention d'investissement. Nezay nanapangina nefa izany tranga izany. Afaka miteny hatrany ve ny mpitondra fa laharam-pameana ho azy ireo ny fanatanterana ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Ary antsika amin'ny fanadihadiana Boaza Razanatsoa. Tamin'ny taona 2012 no nanomboka ny fitondrana Rajaonarimampianina, isan'ny voaresaka tany am-piandohan'ny fitondrana ny mahalara-pahamehana ny fitsinjaram-pahefana mba hiainga avy any fotony ny fampandrosoana ny firenena. Ny any fotony izay mahalala tsara ny asa tokony ho tanterahana, ao ny foto-dravitra asa tokony ajoro izay mifanaraka amin'ny filan'ny mponina sy ny tanjon'ny fampandrosoana. Tsy izany anefa ny zava-miseho, tsy notsinjaraina ny fahefana izay mbola mivangongo ao amin'ny fitondrana foibe. Tsy notanterahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy, indrindra ny fanomezana vola tokony ho tantanan'ny commune. Porofo mitohaka amin'ny tendan'ny mpitondra ny trangany seho tamin'ny taona 2012. Commune tao anatin'ny faritra 10 ny tsy nomena subvention de fonctionnement ho an'ireo nahazo kosa indray. Tsy mifandanja amin'ny haben'ny faritra ny isan'ny commune, ny haben'ny commune ny isan'ny mponina ao anatin'ny faritra sy ny commune ny vola omena. Ohatra tamin'ny taona 2012, 30 tapitrisa ariary monja no nomena ny faritra Atsimo Atsinanana, ny faritra Analamanga dia nahazo 497 tapitrisa ariary, 50 tapitrisa ariary ho an'ny faritra Diana. Nahazo subvention de fonctionnement betsaka indrindra dia ny faritra Sofia izay nahazo 2 miliara sy 320 sy 300 tapitrisa ariary. Inona no anton'izany? Misy faritra mahazo, misy tsy mahazo, misy ny mahazo kely, misy ny mahazo tena ambony be. Inona ny marjefy nampiasain'ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana izay tantanan'ny Prime Ministre Mahafaly Solonandrasana Olivier nanomezana io subvention de fonctionnement io? Misy faritra alako bika tsy tiako tare ve? Sa ve rehefa akaiky arina ny faritra dia mahazo tombo mihoatra ny hafa? Tsy misy fijerena ny isan'ny mponina sy haben'ny faritra sy ny commune ao aminy. Tsy ny subvention de fonctionnement nomenan'ny commune tamin'ny taona 2012 ihany no nampametra-pamitaniana. Ao ihany koa ny subvention exceptionnelle sy ny subvention d'investissement. Faritra 12 amin'ny faritra 20 misy eto Madagasikara no tsy nomena ireo subvention ireo. Raha ny fanadihadiana no tanterahana, tsy mifandanja ihany koa ny vola nomena ireo faritra nahazo izany. Ohatra amin'izany, ny faritra Atsinanana dia nahazo 50 tapitrisa ariary, ny faritra Vakinakaratra nahazo 320 sy 300 tapitrisa ariary, ny faritra Sava nahazo 530 tapitrisa ariary, ary ny faritra Sofia nahazo 2 miliara sy 120 sy 700 tapitrisa ariary.
toy ny tranga hita tamin'ny subvention de fonctionnement ny faritra Sofia trano no mahazo ny fanampiana betsaka indrindra averina apetraka indray ny fanontaniana inona ny maridrefy nampiasain'ny ministera ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana izay tatana ny prime ministre Mahafaly Solonandrasana Olivier nentina nanomezana io subvention exceptionnelle sy subvention d'investissement miopapana io raha ny fanadihadiana atrany raha ny subvention tamin'ny taona 2022 no resahana ny totaly 2.5 milliards ariary ny subvention nomeny fitondrana FOIB ireo commune izay nahazo izany hoe aotra faingo 7.700 tetebolam-panjakana tamin'ny taona 2022 nampiasaina tamin'inona avokoa arak'izany ny volam-panjakana rehetra nandritra iny taona 2022 iny hitan'ny vahoaka malagasy misy asa mivaingana vitan'ny mpitondra tamin'ny volam-panjakana madiodio ve tamin'ny taona 2022 izao nafaka milaza fa lahara-pahamehana ho an'izao fitondrana izao ny fitsinjaram-pahefana mba hiaingan'ny fandrosoana avy any ifotony. Lafombaovao afaka kosa indray ho afaka isitraka ny fananantany toy ny teratany malagasy ny vahiny raha toa ka lany ny volavolan-dalàna momba ny régime juridique de l'immatriculation et de la propriété foncière titrée. Manaitra ny manam-pahefana sy ny vahoaka malagasy manoloan'izany ny sehatra iombonana amin'ny fananantana ny SIF sy ny collectif tany fanadihadiana avy hatrany. Ao anatin'ny fivoriana ara-potoana faharoa amin'izao fotoana izao ny fahefanam-panao lalàna ny fandaniana ny tetebolam-panjakana ho amin'ny taona 2022 no lahara-pahamehana ho an'ny anteny mera-pirenena sy ny anteny meran-doholona saingy tsy manakana ny andaniana volavolan-dalàna hafa izany manoloana izany manany ampandaniana ny volavolan-dalàna momba ny régime juridique de l'immatriculation et de la propriété foncière titrée ny SIF sy ny collectif tany hitan'ireo farany fa ho zava-doza eto amin'ny tany sy ny firenena ny andinin'ny fahafolo ao amin'ny volavolan-dalàna io voalaza ao amin'ny andinin'ny fahafolo io fa l'immatriculation des immeubles et ou l'inscription des droits mentionnés et énumérés de l'article 14 peuvent être demandés par le propriétaire ou par un titulaire de droit réel immobilier, quelle que soit leur nationalité et leur statut juridique. Izany hoe afaka misitraka ny fananantany toy ny teratany malagasy ny vahiny rehetra tsy akanavaka iteradoza eto Madagasikara izany raha toka lanin'ny solombavambahoaka sy ny loholona io volavolan-dalàna io ny antony dia mamevahana ny vahiny sy ny mpanambola io volavolan-dalàna efa mampimemena azy ireo io izay efa tamin'ny volana May tamin'ity taon'ity ihany koa tsy miaino ny sosokevitra avy amin'ny fiarahamonim-pirenena ny mpitondra fa manao be marenina hatrany amin'ny fisisihana te-hampandany lalàna tsy mifanaraka amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena raha ny zava-misy no ampatsehivina mahantra ny akabeazan'ny vahoaka malagasy ka tsy manana fahafahana mividy tany ho azy na mikarakara ny antota-taratasy ny tany izay efa najariany nandritra ny taona maro na ihany koa mikarakara ny antota-taratasy ny tany izay vao novidiana noho ny alafon'ny famindranany fananantany raha ivolavolan-dalàna io no zoina ho tafiditra amin'ny fanjanahantany amin'ny endriny vaovao i Madagasikara raha ny fanambaran'ny SIF sy ny collectif tany ny fifehezana ny tany dia miantoka ny fiarovana ny fiandrianam-pirenena malagasy ihany koa raha lasa ny vahiny sy ny mpanambola avokoa ny tany midadasika sy ny tany lonaka manerana ny nosy tany izay mamelona ny malagasy ihany ho aiza ireo taranaka faramandimby afaka ataona vitsy ho tompony mangatakatany sisa ny malagasy izay mpiompy sy mpamboly ny akabeazan'izy ireo raha ny fanambaran'ny SIF sy ny collectif tany no zoina hatrany navoitran'izy ireo fa tsy miaro ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy ny mpitondra izay nampindramina fahefana inona no antony hanomezana ny vahin'ny fahafahana misitraka ny fananantany toy ny malagasy rehetra inona no takalon'izany ho an'ireo fiarahamonim-pirenena ireo ilaina fandiniana lalina sy ady hevitra lavitra ny famolavolana io volavolan-dalàna io fa tsy tokony rotorotoana tahaka izao. Fa tsy ny ambahamba ny ben'ny tanàna ao amin'ny commune Rivomamy faharoa nilaza fa mpiray kombakomba amin'ny orinasa sinoa iray manao fitrandrana volamena any amin'ny faritra Itasiny ny ben'ny tanàna ao Somamanina fanadihadiany Onona Saina. Kariminy Dimapolo na velara-tany 2 hektara izany hoe ny ampahatany amin'ny commune Rivomamy faharoa ny voakasiky ny permis 19970 izay hitambarana amin'ny commune Somamanina sy ny commune Morafeno. Tsy nanaiky ary nitsipaka ny asa fitrandrana ny ben'ny tanàna ny antoerana ka tsy afananoatra ny orinasa Jugzinmin manao ny fitrandrana hoy ny fanazavana. Rehefa izay nitady hevitra ny fanjakana sy ity orinasa ity fa afindra amin'ny commune Somamanina ny fokontany 3 ao anatin'ny commune Rivomamy faharoa ahafahana manao ny fitrandrana.
ny ben'ny tanàna amin'ny commune Somamanina izay miray tendro amin'ny Sinoa raha ny fanazavan'ny ben'ny tanàna Anarivonimamy faharoa hatrany. Nazava ny teny'ity ben'ny tanàna Anarivonimamy ity miaraka amin'ny Sinoa manao ny fitrandrahana volamena ny ben'ny tanàna ny Somamanina. Ny fokotany vato lehibe isika Anjanarivo ary ankalalahana lasa commune Somamanina fokotany Ambatomainty. Zany hoe fokotany Ankitelo zany lasa mifusionnendry zareo tany amin'ny commune Somamanina. Dia rehefa nisy resaka ny fampiresahana amin'io dia nisy an'izao terme zao zany ny hoe ao amin'ny lalàna ny fitrandrahana ny article fahaenina amin'ny fitopolo dia milaza fa raha ny amin'ny commune hafa ny foibe fitrandrahana dia manaraka fotsiny le commune voakasika voazinante. Fantany tsara mihitsy fa fokotaninay reo dia ahoana moa natamba ny lasa fokotanina Ambatomainty fa misy kolokolo zany dia dika zay miaraka izy. Ary faharoa izy mihitsy no mitondra ny Sinoa tany. Ary tamin'izay mbola niady eny raha izy mihitsy no nidrikina. Fa izao no soran'Andriamanitra na ny vahoakany raha nanda. Miara-mitolona amin'ny vahoakan'ny Somamanina ny vahoakan'ny Arivonimamy faharoa nandritra ireny fidinana an-dalambe ireny ho hatrany ny fanazavana. Taty aoriana no tapenam-bava tamin'ny endriny maro samihafa ny vahoaka tany an-toerana. Fa raha vao misy olona lava ty Arivonimamy no andeha hoen'ny Somamanina amin'ny andro fietsehany ireny ka mandeha tomobile dia sakana polisy gendarme eny an-dalana zay mifanohatra amin'ny lalam-panorenana ny hoe malalaka ny vezivezen'ny ny olom-pirenena sy ny fananana atao anatin'ny tanin'ny repoblika. Eo zany nakivy an'ny olona zany teo hoe raha vao mandeha izy na bisikileta raha vao maromaro dia voasakana. Raha vao mandeha izy amin'ny tômôbila ka tambatra maromaro misy arahintsany eny an-dalana. Efa nisy zany zavatra zany. Miariary araka izany ny fisian'ny kolokolo sy ny volabe ao ambadiky ny raharaha fitrandrahana ao Somamanina sy ny commune manodidina azy. Ireo ben'ny tanàna tsy manaiky ny fitrandrahana any an-toerana dia efa mahazo fandrahonana fa hosoloana PDS raha miziriziry manohitra ity fitrandrahana ity. Mipetraka ny fanontaniana aiza ho aiza ny fanajana ny tany-tan-dalàna izay dradradradrain'ny mpitondra isan'andro manoloana izany. Fa misy ny fanodinana gazoal tsy manara-dalàna ao amin'ny commune Ampangabe. Ny hetsika ary ny lanja sorabaventy ny mponina atao amin'ny fokotany miisa 5 amin'ity commune ity manohitra io itoeran'io foto-drafitrasa io any an-toerana. Manimba ny fahasalamana ny setroka sy ny fofona mivoaka avy ao amin'ny toerana io raha nambaran'izy ireo hatrany. Etsekilan'izay milaza ho manana fahazoan-dalana ara-dalàna ny tompon'ilay orinasa. Zora Kotondrina no nanao fanadihadiana. Raikitra ny filanjana sorabaventy nataon'ireo mponina avy amin'ny fokotany miisa 5 tao amin'ny commune ambanivohitra Ampangabe androany. Misy ny foto-drafitrasa izay anodinana gazoal any an-toerana izay itarainan'ireo mponina ho manimba ny tontolo iainana sy misy fiantraikany eo amin'ny resaka ara-pahasalamana. Foana leo amin'ny gazoal tsy fantatra hoe inona le tanehany eo tsy mahita zay zavatra ataony eo zay fa mifantatra hoe vahoaka marary zay tena marary solotena ny asia tompoko dia misy le fandraisana zaza 5 taona midina tena marary ary isanandro tonga foana ny olona mitondra zazakely mikohaka sepitra ny vehivavy ny raha lehilahy ohatra na manokana moa isanandro vao midolaka eo dia efa marary andoha zay tena tsy zaka ny vahoaka io. Saingy mampalahelo anay aty ambanivohitra dia resaka fandrahonana indray no aheliny zareo mety ambanivohitra. Ny ambanivohitra moa araka ny maha hoe ambanivohitra anazy mora andray rano-tsao kely. Dia manjaka zany aty aminay ny resaka fampirorona ataony zareo. Ka miangavy fitondram-panjakana izahay mba hifametanana hamongotra an'izao tsirariny sy asa fanambakana ny vahoaka aty ambanivohitra. Indrindrandrindra ihany koa ny resaka fahasalamana tompoko dia tena tsy zakany mponina mihitsy. Antsokosoko ary tsy manara-dalàna no andraisan'ny eo anivon'ny commune ity foto-drafitrasa ity. Tsy nisy ny fangatahana fahazon-dalana avy amin'ny commune sy ny rafitra isan-tokony hananganana izao foto-drafitrasa izao raha ny fanazavan'ny ben'ny tanàna any an-toerana. Efa tamin'ny heritaona tahaka izao anefa no nitsangana ny foto-drafitrasa raha ny fanazavana. Na ny vokatra vokarina na zavatra rehetra izay hita tetỳ an-toerana dia tsy fantatra mazava. Rehefa nampiantso izahay dia nisy tompony andraikitra anankiray nanantona nanazava ary taorian'izay moa dia nangataka izahay hoe ny voalohany indrindra ny ilaina dia ny taratasy tamin'izay fotoana izay ihany koa izy dia somary amin'ny antsoin'ilay fitenina hoe nanao teny somary manindritsindry ary nilaza fa projet présidentiel io tetikasa amin'ny fitondrana tsy tokony kitikitiana. Laza moa ny tenako hoe na tetikasa amin'ny fitondrana raha tokony mba hifankafantarana ihany. Taty aoriana indray izahay dia
nampiantso satria nitoy foana ny fanodinana tsy nisy ny taratasy dia nandefa ny fitarainana reto moa. Manara-dalàna kosa nefa ny fitsanganana ity orinasa ity raha ny fanazavan'ny tompony. Nahazo alalana avy amin'ny fitondrana ny fandimby izy ireo mahatombo mitsangana sy miasa raha ny fanazavany. Fanodinana gazoal sy lasantsy eto raha ny fanazavana hatrany. Fanandramana no mbola atao eto raha nambarany ity manam-pahaizana tompony ny toerana ity. Eto ny zavatra atao averiko indray. Gaz doranay. Mivoaka eto gazoal na essence. Ny essence na gazoal tsy maintsy fofona essence na gazoal. Iny zavatra iny rehefa lasa iny tsisy fofona tafajanona intsony eo. Ny goudron atao inona goudron. Tsika mitady anaovana arabe. Atao io zavatra io dia misy goudron. Zay mahatonga inona marina le dedavina. Apetrako aminareo ny question. Inona ny dedavintsika malagasy? Raha zahay ary maka toka gasy dia avadika ireny ho lasa essence. Manana convention an'izany zahay. Ary faritra betsaka eto Madagasikara. Nenay ordre de service, reo gendarme reo. Rehefa mahazo baiko ireo nampiasa fanjakana rehefa mahazo baiko. Zay privé. Na ordre de service, zay ordre de mission avy any amin'ny fanjakana. Mahazo heure zahay dia miasa izahay. Misy olona ambony akaiky ny mpitondra kosa ambadiky ity raharaha ity raha ny fanadihadinana tao. Isan'ny nidina teny fotony ny fanoroany ihany koa ny solombavambahoaka voafidy teny Ambohidratrimo, nijery sy nanara-maso ny fandehan-draharaha. Hatreto tsy mbola misy ny fandraisana andraikitra avy amin'ny mpitondra fanjakana na dia efa nisy ny fitarainana nataon'ity solombavambahoaka ity tamin'ireo manam-pahefana ambony. Mangataka sy manao antsoavo amin'ny anajanonana izany ity solombavambahoaka ity. Amin'ny fomba ara-dalàna fananganana orinasa ohatran'izao dia ny vahoaka naokana ny heviny ihany koa amin'ny alalan'ny atao hoe consultation publique. Raha ohatra ka ny tanterahanao izay farafahakeliny amin'ny fanatanterahana fananganana tetikasa zay efa voaresaka hatramin'ny voalohany ireo vahoaka ireo dia nilaza ny heviny hatramin'ny voalohany izy. Raha hatramin'ny voalohany izy nilaza hoe tsy mety amin'io, efa tsy nitsangana io dia tsy nisy zao olana zao. Fa le izy ny dinganareo ny dingana rehetrarehetra tokony ho narahana dia lasa efa voka-dratsy ateraka le zavatra ny ainan'le vahoaka. Normal be ara-drariny be raha ohatra ka mitroatra le vahoaka ary milaza ny heviny ka azo omena tsiny. Zay zava-misy tokony hafantatra an'io voalohany dia ny vahoaka voakasika voalohany. Fa ny ainany anay ny angatahanay dia tsotra fotsiny ihany arao ny fepetra rehetrarehetra, arao ny dingana rehetrarehetra ary amafisinay ny fangatahan'ny vahoaka dia ny hoe esory eo io zavatra io fa tsy mahasoa ny etỳ aminay. Zava-dehibe ary ilaina ny fisian'ny fikarohana tahaka izao mampitombo ny famoronana asa sy ny fiarian'ny malagasy. Raha tsy tohana avy amin'ny mpitondra nefa ny tetika asa sy fikarohana tahaka itony ka izao manjary atao antsokosoko izao. Zava-misy ihany koa tsy misy ny fijerenan'ny vahoaka eny fotony amin'ny fanatanterahana asa tahaka izao alohan'ny anombohan'ny tetikasa. Efa misy olana foana ny resaka tahaka izao izay vao misy ny mitondra fanazavana. Efa misy fiantraikany ratsy eo amin'ny mponina eny amin'ny manodidina nefa ny toe-javatra. Araka ny fantanterananao teto amin'ny fampalalam-baovao dia manam-bahintsika androany. Vahintsika voalohany Rasolo Malala Erlanto izay mpanentana ny fandaharana confession. Miaraba anao tonga soa eto amin'ny sampana fampalalam-baovao. Miaraba ny mianta Randrenaivy dia miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Cool TV amin'izao arivariva izao. Ie, makasika n'izay fandaharana confession izay indrindra no resantsika androany. Alahady faharoa izao, alahady ny volana faharoa. Inona marina moa zany no anatin'izay hoe confession zay inona votoatiny milaza makasika n'inona le izy? Zay indrindra makasitraka anao fantanina fandaharana faharoa izy ity zany hoe fandaharana isam-bolana aloha ny confession. Isaky ny lady faharoa ny volana no anarahantsika ny fandaharana confession. Vao miteny hoe confession tsika dia misy teny hoe confesy. Zany hoe zahanay ao anatin'ny ekipan'ny confession no anasan'ireo olomanga rehetrarehetra nametraka teto amin'ity gasiary ity na amin'ny sehatry ny politika na amin'ny sehatry ny zavakanto amin'ny sehatry ny fanatanjahantena sy ireo maro isan-karazany ivahiny eo ikofesy amintsika hitantarany andavanandrom-piainany hitantarany secret am-piainany ihany koa tsy maninona zany fa dia zay moa zany ny confession amin'ny ankapobeny. Isaky ny oviana no ahitana an'izay fandaharan'izay eto amin'ny Cool TV FM. Araka ny mpavoalaza moa zany dia ny fotoanantsika isaky ny lady faharoa ny volana amin'ny valora sasany ariva. Alina moa zany fa tsy ariva intsony zany amin'ny valora sasany zany eto amin'ny Cool TV ihany no anarahanao izany. Misy ny famerenana ny fandaharana ny alatsinainy herinandro voalohany zany amin'ny 2 ora tolakandro. Misy ihany koa amin'ny herinandro faharoa manaraka an'iny dia zany omena fahafapo ihany ho an'izay tsy nahita. Misy ny alakamisy amin'ny 2 ora tolakandro ary ny herinandro fahatelo farany ny famerenana ny confession dia ny zoma amin'ny 2 ora tolakandro.
Ino koa feno dia feno izay fanazavana izay fa alohan'ny isarana dia inona ny mety hoe afatra farany. Ie, ny afatra fotsiny dia hoe azadinoana ireo olona ny fotoanantsika rapitso anatin'ny fandarana confession amin'ny valora sasany eto amin'ny Cool TV ny vahintsika dia maître Willy Razafinjatovo na fantatra amin'ny anarany ihany koa hoe maître Olala nametraka izany teo amin'ny sehatran'ny tontolon'ny politika sy ny amin'ny mampisolo vavazy ho hitantsika ao anatin'ny fandarana ny tsy ambaratelo-piainana. Fa trano misy 5 no noravain'ny vahiny tao amin'ny fokontany Ambomahitsy commune Ambomangakely ny 17 Oktobra lasa teo. Tsy nisy taratasy fandravana teny amin'ireo mpandravatrano raha ny fanazavan'ireo mponina. Amampolo taona maro ireo mponina no efa nananjary ny tany. Fanadidiny Mikael Ramarla. Trano 5 tafony no tsy maintsy noravaina tamin'ny 17 Oktobra lasa teo. Tsy nisy taratasy no entin'ireo mpandravatrano ary niaraka tamin'ny mpitandro filaminana maro izy ireo raha ny fanazavan'ireo mponina. Efa ntaonany maro no nanajary ny tany ireo mponina raha ny nambarany. Samy tsy nisy nahalala ny rehetra fa tamin'ny andro ny fandravana vao taitra avokoa ny mponina. Zay zany tonga teto tokotokony tamin'ny lakamisy maraina teo amin'ny tamin'ny 5 latsaka fefantony tonga avany ny traksana nododana ny tranonay nentin'olona tsy fata-piaviana miaraka amin'ny masandarima nininy tsisy fampandrenesana tsisy ninina fa tonga dia fandrodanana tsotro zao fotsiny. Kagabe zay avy eo zay le zanako vavy matoa no nijery efa manomboka manala an'le mpivarotra charbon zareo efa manao any manala an'le tamboteur zareo zay tsy nafantatra ninona mihitsiny dia teo dia nakatina fotsiny trano teny totsika iantsy olona fa hoe nanaovana ny teany ity nentanay mbola ho atrano daholo nentanay amin'ny fotoana io ry zareo efa manomboka mandravarava ry zareo niakatra avany zay telo menaka teo tsisy hevitra tsony tirony nefa andao mba avoaka zay tena azy avoaka aloha kanefa ny amin'izao indray mbola averiny zareo indray le toetra ratriny teo aloha dia ohatra malahelo any zay ary mahatrapo zay fa tena mijaly mihitsy zany le vahoaka eto amin'ity nefa zay dia efa nanajary amin'ny taona maro teto amin'ity toerana ity ka gaga zay hoe tokony andray andraikitra ihany zany fanjakana amin'ny toe-javatra ohatran'izao fa mampalahelo mahazo an'le vahoaka madinika. Efa nahazo taratasy fanajariana avy any fokontany izy ireo. Raha ny fanazavana trano dia vahiny no mikasahaka ilay tany. Trano misy 70 ihany koa hatreto no mbola isy androdana. Efa nisy ihany ny dingana nataon'ireo mponina raha ny fanazavana. Fa hatramin'izao aloha zany dia mbola tsy hita mazava marina araka ireo zay vitaraina efa nataonay tany no famalininy ireo olona nitaraina nefa mbola miandry ny toy ny tantara izay amin'izao fotoana izao. Ny antom-pisiany zao fivoriana androany zao dia fampirorona ny ainanay ety tsy matory izahay ny alina parain'ny andro fa dia miandry tanàna satria matahotra ny tongavan'ireo mpandrodana tanàna amin'ny andro alina hatramin'ny androany zao zay relaza nanomboka tamin'ny herinandro fa androany 12 Novambra indray hono izy no avy androdana ka izay no natonga nay rehetra nametaka an'ireny banderole hitantsika maso ireny namory anareo mpanao gazety ary namory ny vahoaka rehetrarehetra fa hiaro ny fanananay izahay fa tsy ekenay tsony ny fandrodanana tsy ara-dalàna takan'izay nataon'ireo olona efa indrosesy teto amin'ny toerana ity zay. Ao amin'ireo mpiray vodorindrina tsy mbola rava-trano kosa no mipetraka ireo niarambona. Niezaka nitady ireo tompon'andraikitra tamin'ireo ankilina ihany izahay saingy tsy nisy afaka nanome valiteny mazava. Mbola hitoy ny tantara raha ny fanazavana. Lafim-baovao hafa kosa indray nofaranana tamin'ny alakamisy lasa teo. Ireo atrikasa maro tao anatin'ny volana maromaro nataony rafitra maleo tena mpikarakara ny fifidianana na ny seni. Isy ny fanangona tsoni, isy ny fanangonana ireo fehinkevitra rehetra ary ananganana izany ho lasa volavolan-dalàna raha ny fanazavany filohan'ny seni ary atolotra eny anivon'ny gouvernement izany mba entina natsarana ny lalàna feny fifidianana. Fanampanazavana avy hatrany. Zay zany ny tokony izy zay no hoe zahan'ny senia ny amoaka n'izay hevitry ny rehetrarehetra zany ao anatin'le document final ary document final io zany dia mbola manetriketrika ohatran'izao ihany koa no anolorana anazy eo anaty rehetra dia eo tsika no afaka manakina an'le izy zany hoe tena tafiditra tokoa ve ny hevitra sa tsy tafiditra le izy inona ny zavatra mety ny latsaka tao anatin'le zavatra satria ny senia moa zany amin'izao dia ny mangarahara ihany mangarahara trany. Zay zany ny zavatra misy rehefa voaravina le izy dia alefa makany amin'ny gouvernement mba transmetiavany zareo amin'ny voie normale amin'izay amin'ny ohatran'ny projet de loi rehetrarehetra. Ny fanarahana tamin'ny consultant rehetrarehetra miara-miasa aminay farany volana desambra daholo no livre ny produit rehetrarehetra. Fa ambany ny tany fandoava-ketra ato Antananarivo
ho fampirisina vahoaka iroso amin'izany dia manatanteraka ny iray volany etra ny eo anivon'ny tanàna Antananarivo. Nisy ireo namaly ny antso ary manantena ny tamberina ndraikitra avy amin'ny komina izy ireo fa na dia diny onona saina. Tsy marisika amin'ny fandaovana etra ny malagasy. Antony iray mahatonga izany ny fanotrana izay mianjady isan-tokantrano, fa eo ihany koa ny tsy fahampian'ny fanentanana. Ankoatr'ireo, antony mahatonga izany ihany koa ny tsy visian'ny mangarahara amin'ny fampiasana ireny vola alaina amin'ny vahoaka ireny. Hiarany sazy ary tataovana vola fanampiny ny olona iray raha toa ka tara amin'ny fandaovana ny etrany raha ny fanazavana tompona andraikitra ao amin'ny komuna. Manana feptaona izy zany eo amin'ny telo volana eo nandoavany azy rehefa tsy tonga ao anatin'izay dia atakin'ny komuna amin'izay le izy hoe aiza ny etranao ary raha tsy mandoa ianao dia mety hisy frais le izy. Ka zay frais zay zany mety efa mikambana betsaka ny amin'ny olona mahatonga anazy manao mitsoka foana izy fa tsy mandoa letra. Ka raha ohatra zany ka tsy mandoa ny etra ny olona dia tsy sininina azontsika atao. Raha tsy teny fotsiny hoe misy ny service gratuit atolotry ny komuna. Mikarakara ny iray volany etra ny komuna Antananarivo renivohitra izay tanterahany amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Tonga maro ireo mponina mamaly ny antso ary miandry ny asa vita sy azo trampain-tanana avy amin'ny etra alohan'izy ireo. Hoe misy ny vola aloha miditra amin'ny komuna zany dia tokony mba hoe hanatsarana ny fiainam-bahoaka. Zay aloha zany satria efa tena sahirana dia sahirana ny vahoaka e. Zay no antony. Ka raha mba ohatra ka mba hoe efa mba misy zany ty hoe fandoavana ny etra ty dia mba ho hitanay soritra hoe zao zany le vokatsoa ny antony nandoavana vola, zao ny zava-bita, zao ny zavatra natao. Fa ny mazana zany dia ohatra hoe tsisy mieritraika any amin'ny vahoaka mihitsy ny zavatra rehetrarehetra izay atao. Miandry araka izany ny mponina eto Antananarivo renivohitra ny amin'ny tamberina andraikitra avy amin'ny etra alohan'izy ireo. Asa mivaingana andrasan'izy ireo amin'izany ohatra ny fisian'ny filaminana amin'ny fiara-pitatitra vahoaka, ny jiro mirehitra eny anelakelan-trano sy ny arabe, ny fandriam-pahalemana na atoandro na alina, ny fahadiovan'ny rivotra iainana eto an-drenivohitra, ny fisian'ny toerana maro fialamboly, ny fampananana asa, ny fidiran'ny mpivarotra amoron-dalana anaty tsena, ampirindra ny fifamoivoizan'ny olona sy ny fiara, ny fahadiovan'ny tanàna sy ny sisa. Ny tontolon'ny herisetra vokatry ny fitanilany fifandraisan'ny lahy sy ny vavy indray no entina aminao anatin'ny fandaharana alalino rapitso amin'ny fitora ariva. Raha ny fanadihadiana natao dia ny vehivavy no ankamaroan'ny hiaran'ny herisetra eto Madagasikara saingy misy ihany koa ny lehilahy. Ireo tranga eny anivon'ny fiarahamonina sy ny fandraisana an-tanàna azy ireny sombiny amin'izany no araintsika. Iray amin'ireo vehivavy niaran'ny herisetra tao an-tokantrano ny ity vehivavy ity. Fifamaliana no ny atombohan'ny olona ka nampisaraka azy mivady. Rehefa tsy nentina ampodiany raha vehivavy, tondrahan'ilay vady ny asidra ny vatany ka isany nampitondra takaitra azy hatramin'izao fotoana izao. Mbola manaraka fitsaboana ny tenany hatramin'izao, manofa trano, mikiry mibata bidon rehefa tsy manana 200 ariary ampanirahan'olona atsaka ary tsy manana antom-pivelomany. Mitady fanampiana ny tenany, mbola hiatrika fandidiana izy ary maniry ny hanana antonasa sy aleo tena ihany koa. Fa za zao tegna la masiniko rehetrarehetra tagny namidy za mahay manjaitra fa io fo velo tegna nagazy zaitra. Tsisy la masina za tegna mijaly za regny tokony manjaitra za mba rano eto vola, vary vola, mba mifako tranoko, za hoaniny hoaniko, za mbola minatanao rehetra fanafodiko ty zany, mbola mividy fanafody za, inona sitrany za zany mba hamory vola za satria hitako be fivoany miandry opération nakady ty tatany mora sitrana zany lehibe rehefa mainty ohatran'ity. Raha malinanao ny anaraka ny toy ny tantara azadino manaraka ny fandaharana alalino rampitso amin'ny fitora ariva. Fa isan'ny zotra mampitaraina ny mpandeha, ny zotra mampitoy an'Antananarivo sy Ivato. Hiatra ny sazy ho an'ireo izay tsy manaraka ny lalàna manomboka eto raha ny fanazavana azo. Arentsika ny fanadihadiana. Ny fitohanan'ny fiarakodia, io amin'ny ankapobeny no olana mahatonga ny kaporaraka misy eo amin'ny fitaterana vahoaka amin'ny zotra mampitoy ny Antananarivo sy Ivato. Olana ihany koa raha ny fanazavan'ny mpamily taxi be hatrany ny tsy fisiany laminasa eo amin'ity sehatra ity. Tafajano anaty embouteillage daholo le tômôbila dia tsy dia amina tsy mihodina ihany. Raha ohatra ndray zao dia mivasakosy foana. Fa mihodina aloha dia mihodina foana. Tsisy fandraisana andraikitra misy ny coopérative fa faly fotsiny aka vola. Dia laminasa eto goragora. Discipline tena goragora fa raha enjakenjana eto tsy. Fanasaziana avy hatrany kosa ny fanapa-kevitra ny raisiny eo anivon'ny kominy Ivato manoloana ny mety tsy fanaran-dalàna ataon'ny taxi be. Dia nanapa-kevitra zany izay aty komina Ivato
fa hiditra sehatra amin'ny fandaminana ny mpitafitra ny polisy communal dia afaka manasazy zany ireo taxi be tsy manara-dalàna reny. Ny tena olana ety vato mantsy dia ireo taxi be ireo dia miodina eny tenatena any matetika dia mampalahelo zany le vahoaka alatsaka ry zareo eny Andranomena na eny Talatamaty. Dia indraindray koa ny olona avy any Antananarivo tsisy mifatotra intsony. Ratsehivy natao ry ny fivoriana ny arahany teo anivon'ny distrika, ny zandary ary ny komina no nivoahan'ny fanapa-kevitra mahakasika ny fitaterana Antananarivo Ivato. Endrasany rehetra ny fampiarana izany sy ny vokany eo amin'ny tolotra omenan'ny mpanjifa. Hiditra amin'ny vahintsika faharoa indray isika amin'izao takariva izao dia tsy izany fa i Matsara Herman Amelior izay tale jeneraly ny LCUR Madagasikara miarabanao tonga soa eto amin'ny fampahalalam-baovao. Miarahaba ny Mianta Randrianaivo, miarahaba ihany koa ny vahoaka malagasy izay manaraka an'izao fampahalalam-baovao eto amin'ny Cool TV izao izahay. Ny orinasa LCUR Madagasikara amin'izao fotoana izao dia mikarakara séminaire momba ny plan de meilleure vie sans tabac et sans alcool. Fantaniko voalohany dia hoe inona no mahatonga anareo ny safidy an'izay loha-hevitra izay. Araka ny fahafantatsika rehetra moa fa ny LCUR Madagasikara dia société izay miandraikitra ary manao hetsika maro samihafa mahakasika ny fampandrosoana. Misafidy an'ity séminaire plan de meilleure vie sans tabac et sans alcool ity izahay satria mahita fa be dia be loatra ireo olona izay mizaka olana maro samihafa noho ny fatotra. Zany hoe voafatotry ny fifohana sigara, ny zava-mahadomelina sy ny fisotron-toaka ka zay no antony mahatonga anay manao an'izao hetsika izao satria ity hetsika ity no anampina an'le olona ahafahany mifehy-tena ho afaka amin'ny fifohana sigara sy ny fisotroana ny toaka. Ahoana kosa indray ary ny méthode ataonareo amin'izay fialana amin'izay toaka sy sigara izay? Ny atao zany fampianarana. Zany hoe misy méthode psychologique, misy thème be dia be izay omena ao anatin'io zany andraisan'le olona fanapahan-kevitra, ampianarana azy ny zavatra tokony atao rehetra, mahatonga azy miala ao anatin'ilay sigara sy toaka. Izy dia misy fomba indray, fomba fiainana, style de vie vaovao izay omena azy ho famindrany sy fomba fiainany, aorianany iny fanapahan-kevitra ho amin'ny fialana iny. Inona no mety hoe tena tombontsoa manokana anarana an'izay méthode izay manoloana an'le fitsaboana maro samihafa hita ety amintsika? Arak'izay niresahana zay dia ny tombontsoa an'ity zany fanovana ny sainy mihitsy, fanovana ny fomba fiainana mihitsy. Manao ahoana indray ary ny fandraisana anjaran'ireo olona izay liana amin'izay méthode izay? Misy tsy fandraisana anjara ary indraindray aza misy miteny hoe lafo be le fandraisana anjara, mora ary ho anareo izay efa saika hanaraka n'ilay séminaire natao farany dia anezanay ho nampidinina le izy satria betsaka ihany ny appel voarainay nangataka ho amin'ny fampidinana n'ity séminaire plan de meilleure vie sans tabac et sans alcool ity. Miantso ny laharana an-tariby fahazahoana ny andinindininy rehetra dia ny 034 95 218 98 dia ny 033 12 650 97. Daty izay hanaovana an'ity séminaire plan de meilleure vie sans tabac et sans alcool ity dia ny alatsinainy fa 1 sy ny talata fa 2 ny volana novambra izao mazava ho azy eny amin'ny Brown LCUR Madagasikara eny Antsakaviro ao andamosiny Amazon Beauté no isoratanareo anarana no sady akanareo ny andinindininy no sady anaovana n'ilay formation. Inoko fa feno dia feno izay fanazavan'izay inona no mety hoe hafatra farany ho an'ny mpijery antsika amin'izao? Ny hafatra farany zany manomboka amin'ny alatsinainy izao ny fisoratana anarana ho an'ny séminaire plan de meilleure vie sans tabac et sans alcool. Ko anao izay mananjanaka mety voafatotry ny zany sigara sy toaka na mety zava-mahadomelina na manambady na mana fianakaviana izay efa mivarilavo fatorany sigara sy ny toaka dia aza misalasala miantso an'ireo laharana tariby ireo fa ny latsinainy izao dia misokatra ny fisoratana anarana ary ny latsinainy 21 sy ny talata 22 no anaovana n'ilay formation séminaire plan de meilleure vie sans tabac et sans alcool. Ity nefa misy tiako atsidika kely tamin'ny farany teo amin'ny talata ho avy zao sy ny larobia ho avy zao dia manao an'ilay
séminaire de formation culture entrepreneuriale et développement personnel ny Elcure Madagascar. Koa amin'ny latsinainy zao zany ho anareo zay nieritreritra mety tsy ahatratra le fisoratana anarana farany tamin'ny zoma teo dia mbola omenay tombotsoa nareo isoratra anarana amin'ny alatsinainy zao zay hanao an'ilay culture entrepreneuriale et développement personnel hataony Elcure ny talata 15 sy ny alarobia 16 ho avy zao mankasitraka anareo mpanaraka an'izao vaovao zao ary manentana anareo rehetra zay tiampandroso ny maolona ny tenanareo sy ny entreprise nareo mba ho tonga amin'io séminaire de formation culture entrepreneuriale et développement personnel io mankasitraka tompoko. Izay ny amin'iny fa eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena kosi indray sedra ny andro faharoan'ny rally international de Madagascar ireo mpifaninana valo amby telopolo isa tamin'ity anio ity izay nisy épreuve spéciale fito ary antsika amin'ny fanadihadiany Hakim Kolora. Niditra ny andro faharoan'ny rima 2024 izay nofaranana tamin'ilay spécial spectateur faharoa natao tetsy Mahamasina izany izy izay spécial fahavalo ihany koa io ariva io andro faharoa izay nisina tranga maromaro ary fialana andarana marobe ihany koa satria dia ny atsasa maherin'ireo mpifaninana no voaterina merina-kariny fialana andarana noho ny olana mekanika isan-karazany tao ihany koa ny firetan'ny fiara taorin'ireo olana rehetra ireo sy ny alan'ireo efa favori hatreny ambolohan'ny tampilalaovana dia mitarika vojomaika eo amin'ny filarana amin'ny ankapobeny taorin'ny ES7 aloha ny équipage mixte tahina sy tahira avy amin'ny club Asak manitondra Subaru Impreza N12B izay mitarika vojomaika amin'ny lohan'ny sokajy N4 sy sokajy mixte tamin'ny fotoana 2 ora sy 5:30 minitra sy 1:30 sekondra raha mbola équipage mixte ihany koa tahina sy bavola avy eo amin'ny club Asak izay lohan'ny M12 motrice no larana faharoa vojomaika ary nanana fahatarana 3 minitra sy 1:30 sekondra tamin'ireo équipage N4 ary mbola équipage mixte ihany izay lohan'ny T2 vojomaika Davony 600 avy amin'ny club FMSA no fahatelo vojomaika manana fahatarana 9 minitra sy 7:20 sekondra amin'ny voalohany mariana fa mbola vokatra tsy ofisialy ireo rehetra ireo rapitso no andro farany amaritra izay hompandresy amin'ny rima 2024 ity ary amaritra ihany koa izay eo amin'ny toeran'ny vice champion raha efa eo ampelantanan'ny Indrianja sy Fanjany anaram-boninahitra isy épreuve spéciale enina sisa rampitso izay sens inverse an'ireo no diavina rehetra androany ary izay ho faranan'ilay spécial spectateur etsy Mahamasina. Fa eo amin'ny vaovao iraisam-pirenena kosi indray raha toka manohy mandrakotra ny Mosul ny tafikirakianina manainy mety ampiasan'ny État islamika fitaovam-piadiana avy amin'ny akora simika ny firenena mikambana fanadihadiana eo amin'ny sariny France 24. Mitoetra ny fijaliam-ponina ao Mosul na dia tafiditra ny tampon-tanàna izay ireo tafikirakianina. Olon-tsotra miisa 80 no nivonohin'ny État islamika araka amin'ny fanambarana nataon'ny firenena mikambana omaly. Ny 70 tamin'ireo novonoina no voalaza fa mpamadika. Ny 20 kosa novonoina noho ny ayain'ny État islamika amin'ny fanomezana vaovao ho an'ny tafika irakianina. Nilaza ho nahita vatana mangatsiaka miisa manodidina ny 70 izay misy soratra hoe agent sy mpamadika ny mponina sasany any an-toerana. Angon'ireo État islamika amin'ny lalana ao Mosul ary vonoinam-pahabemaso ireo olon-tsotra raha ny fanazavana trany. Etsekilany nanambara ihany koa ny HCDH na ny Haut Commissariat aux droits de l'homme fa nahita tahirina sofra izay any État islamika ny tafika irakianina. Raha toka mbola tsy mandro fahalemana ny mponina any an-toerana ankehitriny, manainy sy ny kamikazy sy fipoahana herivaika ho ataon'ireo terrorista ny tafika irakianina ankehitriny. Fa mialohan'ny sarana dia averina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity anio ity. Nisy ny fanodinana gazoala tsy manara-dalàna ao amin'ny komina Apangabe, nietsika ary nilanja sora-baventy ny mponina tao an-toerana tao amin'ny fokotany miisa 5 ao amin'ity komina ity, manohitra ny itoeran'io foto-drafitrasa tsy manara-dalàna io. Tsy ny ambahamba ny ben'ny tanàna ao amin'ny komina Rivonimamy faharoa, laza fa pretsy kombakomba amin'ny orinasa sinoa iray manao fitrandrahana volamena any amin'ny faritra Itasy ny ben'ny tanàna ao Somamanina. Dia izay ihany koa tompo kilasy toboavy namarana amin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity anio ity. Ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Magasin Saint-Gervista Tsaralalana, Magasin Saint-Gervista Horizon Vitesse,
représentant exclusif des marques Singer et Vista. Magasin Singer Vista Tsaralalana, magasin Singer Vista Horizon Itos, nanultra anao teo ny fampalalam-baovao. Bonjour. Bonjour. Narainao teo ny vaovao niaraka tamin'ny bonjour. Joantsika jiaby. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.